Ampitomboina ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavan'ny tompo hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa nomenao an'ity herinandro ity nahafahanay hatrany ny ara-dalana taminao, ary misy izay fa niasa taty anatinay ianao ary mbola miasa tompo tsy afi-tsahatra mba ahazahoanay miavaoko hatanterao aminay izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny tompo isika ry havana fa mifarina sady ny herinandro araka ny efa nentinam-bavaka teo. Nandritra ity herinandro ity dia niaraka ny saintsainy an'ireo fomba nataon'ny tompo mba hitondra fanavaozana ka hiavao ny fiainan'ny mpino. Omaly no nibanjinana ny fanavaozana ny tontolo iainana. Anio kosa dia ny fanapahan-kevitry ny olombelona sisa no andrasan'ny tompo. Ny tenin'ny Elifaza izay naman'i Joba 3 no isarihana ny saina maneritreretantsika anio eo am-pandinihana ny lohahevitra hoe miavao amin'ny tompony mpino. Joba 2:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongavany soa aminao. Masiny ianao, mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary halatao ao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia ahorona tsara. Iny raha hampanalavirinao ny lainao ny heloka. Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia miresaka ny mahazava-dehibe ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra raha te hiavao sy ny fampanantenana ny famerenana ny fiadanana sy ny fananana. Andeha averina ho vakiana ary ny Baiboly arak'ilay dikateny amin'ny fanitsiana fahenina an'ity 1:20 ity. Hoy izy: raha miverina amin'ny tsy toy ianao dia ho tafahorona indray, eny raha hampanalavirinao ny tranolainao ny heloka. Ny endriky ny fanavaozana ataon'ny tompo eto dia ny fanorenana indray. Rava tanteraka ny fiainan'i Joba. Efa fantatry ny maro amintsika izany. Maty ny zanany, ringana tao amin'ny raim-pimaso, fananany, izy tratran'ny aretina sy sisa izany. Izany no nanjohan'i Joba. Rava tanteraka ny fiainany. Maizina ny ho avy toa tsy nisy fanantenana intsony ny amin'ny ampitso. Eny fa na dia fahavelomana aza toa tsy misy fanantenana, ka tsy nagaga ireo naman'i Joba. Nisy 3 izy sao dia 7 Elifaza eto, raha toa ka mba nandray fitenenana nananatra any Joba izany. Ary izay koa no entintsika mandinika an'ity resaka hoe fanavaozana ataon'Andriamanitra sy ny fiavaozana andraisany amintsika ity. Ny fahitany Elifaza ny fiainan'i Joba ka mety indray hanorenana indray. Izay izany ny endrik'ilay fanavaozana eto, hanorenana indray, miorina izany. Dia misy an'ireto hevitra roa reto takarina avy amin'ity Joba 2:20, 1:20 ity. Voalohany, tsy maintsy miverina amin'ny tsy toa. Satria nahoana? Azo heverina ho diso lalana. Sary ny atao hoe fibebahany hoe miverina amin'Andriamanitra io. Izay mihitsy manao todika ivoho ny lalan-diso na ny fahotana taloha, ka miatrika indray miverina any amin'ny lalana tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho tanteraka ny fiavaozan'ny mpino raha tsy miverina amin'ny tompo izy. Ary dia raha iainana amin'ny fiainana andavanandro izany dia izao: andao hivavaka, andao hiangona, andao hanompo ny tompo, andao hanonitra ny tsy vita hatramin'izay amin'ity resaka ara-panahy ity. Izay izany ny voalohany, tsy maintsy miverina amin'ny tsy toa. Fa ny faharoa kosa indray dia hoe hampanalavirina ny tranolainao ny heloka. Tsy vita ny fibebahana fotsiny ny fiavaozana, fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra koa, ka hampanalavirina ny ankonana na ny fianakaviana ny ratsy. Mino isika fa raha tanteraka mpino tsirairay avy izany, eny
Ny isaky ny fianakaviana dia ho hita mivantana sy azo tsapahi-tanana ny mpino tsirairay avy sy ny ankonana tsirairay avy mihavao koa mahireza ry havana. Rapitso dia mitohy hatrany ny fampifampivavahantsika araka ireny fanentanana ireny fa dia manomboka amin'ny 9 indray isika ary ao amin'ny fiangonana misy antsika ihany fa tsy tanteraka ny fiarahana tamin'ny fiangonana Rahavavy Metodista izany. Koa dia manantena ry havana fa dia miandry ianao ao an-tranon'Andriamanitra mitombo. Amen. Vavaka isika dia ampio isan'andro izay Tompo mba hiverina aminao ary ampio isan'andro izay mba hampanalavitra eo amin'ny fiainanay ny heloka sy ny ratsy rehetra. Dia tontosao amin'ny fiainanay koa ny fanavaozana tianao Tompo. Ampiomany ny fo sy ny saina mampanahy fa iray amin'izany endriky ny fihavozana izany ny fanomponana ianao fahatongavanay miangona Rapitso alahady koa ampio izay mba ho tanteraka sy lavorary izany ary ampimany ny fo mampanahy indray ny avy aminao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia manonona hatrany izay fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ho aminareo mandrakariva ry havana. Amen.